tonga sondray eto amin'ny canapé jaune le fandarana anankiray afahanao manaraka zavatra maro be ho amin'ny anio de olona anankiray mbola ao anatin'le hoe un homme qui fait briller une femme avec son travail no miaraka amintsika de tsisy zany fahy Fabio mety efa hitantsika sur les réseaux izy ny page niany coiffure niany koa zay nitoseny de mino efa betsaka nareo nahita azy mety betsaka ihany koa nareo mpanaraka ny canapé jaune cliente de izy moa zany vahintsika eto androany bonjour Fabio. Miravanao de miravantsika rehetrarehetra ny tokantrano manaraka an'izao fandarana izao. Ye voalohany indrindra tiako antanina mety hoe betsaka nefa malala fa tiako hoe mba afantarinao kely ny mpanaraka antsika ihany hoe iza marina moa zany Fabio coiffeur zany. Fabio Randriamasinoro ny anarako fito amby roapolo taona misehatra eo amin'ny fanaovam-bolo matianina. Mazava ho azy. Tena raha ohatra hoe mijery ny page nareo de hitanareo na resaka coloration, resaka tarehy, resaka volo de tena hoe voafehany niara. Manao ahoana zay resaka hoe passion fanaovana volo zay le izy hoe zavatra hoe mandidina anao ohatry ny hoe misy hoe fa tata manao volo foana na hoe mamanareo mpanao volo eto sa hoe tena hoe passion nikitikitika brosse nikitikitika brochine tonga de na voafehy avy hatrany manao ahoana ny momba an'izay. Tao fianakaviana aloha zany tsy nisy hoe nanatalenta manokana momba ny hoe fanaovana volo. Hitako ny na manokana tsapako hoe efa tao anatiko le izy de tiako ihany koa mazava ho azy de ny anarako tena ny anarako tanteraka mihitsy de après ny hoe nianatra de tena vao mahay tsapako hoe tena tao anatiko le zavatra. De diplômé international moa zany tao amin'ny Académie L'Oréal Professionnelle Madagascar. Après an'izay zavatra zay vao nasahany sehatra tanteraka amin'izay teo amin'ny tontolo fandrarana hoe nanokatra ny salon de coiffure amin'izay tondra ny anarako fa talohan'izay mbola hoe nanao asatselika manao à domicile sy ohatran'izany. Nanao ahoana indray ny décision amin'izay hoe hitanao hoe hatrany mbola kely ve ianao nanana zay passion zay hoe tena ohatrany tia mikitikitika amin'ny volonao ianao vao misolo coiffure foana isaky ny semaine et tout nanao ahoana indray zay hoe andeha rangahy zany de hianatra satria tsapako hoe efa talenta le izy. Za aloha zany tsy nanana namana mihitsy tao anatin'io tontolo io koa hoe ianona nanao an'izao de mahafinaritra ny asa tanana ohatran fa plutôt tsy inspiré tamin'ny avy any ivelany moa zany ohatran'ny mahafinaritra anany mahita hoe any ivelany ty asa ty tena raisina hoe tena asa tena anisany ambony eto amintsika moa zany izay efa miezaka ihany metraka ny toeran'izany hoe coiffeur zany olona manana maizy anazy mahita ny asany ny zareo avy any ivelany ianao ny fomba fiainany zareo de nafinaritra de nis'inspiré tamin'izay zavatra zay nanomboka tiana le izy de hoe nandraisana décision angamba ohatry ny hoe vao afaka baka de hoe andeha hanohy fianarana ve sa andeha hanaraka ny atao hoe passion anao. Sarotra be zay tamin'ny voalohany na ny nandresy lahatra ny ray aman-dreny hoe zary neny tsy andeha hianatra tsony fa andeha hanao an'ity zavatra ity mbola resahako ihany zay avy eo de ny anarana le izy après de hita hoe tena tao anatiko de zay zavatra anankiray ohatry ny hoe zavatra tianao ny atao ohatry ny hoe tsy mahareraka tsy mahakamo tsy reraka satria zay misy fotoana ohatra 8 heures en une journée mitsangana tsy mahatsiaro zany atao hoe sakafo atoandro zany fa mbola ty zay ty ohatry ny zay misy izy hoe rehefa passion anao ny asanao de mahafinaritra manao nandray sensation amin'izay marina hoe passion anao de lasa vadika asa fivelomanao manao satria manko matetika zao hoe le mpiasa brao de reraka any anaty brao any misy ndraiky koa hoe tena forcena fotsiny dana manao dokotera de manao dokotera fotsiny manao ahoana ny fiainana an'izay hoe passion lasa asa zany. Ianao zany rehefa hoe passionnao le zavatra anankiray de tsy mandray tenanao mihitsy ianao hoe miasa ao anatin'iny zavatra iny fa ohatry ny hoe milalao ianao zany. Par contre ao ambadika le hoe passion misy zavatra tadidiana be da be ianao zany aloha de mila misatisfaire le clientèle anao tsy afaka manao foana mihitsy ianao na tianao ary le asanao de mila manao recherche ianao alohany andray client ianao mila fantarinao daholo ny étape tokony atao tanteraka soa matsara le zavatra tadiavin'le client feno stress ao anatin'izay zavatra zay jusqu'à ce que hoe vita tanteraka le izy de après moa ianao 8 heures de travail 6 heures de travail ohatra ny coloration anankiray reraka ianao anatin'izay zavatra zay fa mahita le résultat sy le satisfaction le client ianao de tonga de ohatry ny soulagé zay ny zavatra afaka lazaiko. Manao ahoana le hoe resaka satria manko zay hoe mila satisfaction an'ny cliente
Enao ve efa sendran'le cliente bebexitina vehivavy manko efa haintsika tsara hoe ny vehivavy matetika sarosarotra amin'ny maha hoe satisfait tanteraka ny vehivavy tsy maintsy misy pilipiliny kely foana hoe tsy tiako ty manao ahoana indray zay arakaraky ny etan'le zavatra ho atao sy le ho zavatra ho réalisena zany de efa miteny daholo hoe ohatr'izao bien fait etin'ity zavatra ataontsika ity raha ohatra ka hoe forcentsika amin'ity zavatra de davinao ty le izy de mety hisy an'izao de ny tena moa zany mamatianina de miezaka foana manoro hoe ohatran'izao ny tsara atao kokoa ohatr'izao ny tsara atao kokoa fa nisy fotoana fotsiny efa nisy asa anankiray tsy réussi le izy c'était pas venant de moi zany tonga le zavatra hoe tsy réussi fa l'exigence an'le client de ana moa zany satisfait rembourser foana de natao zay napety anazy ohatra hoe nandray une semaine neritreretana tsara hoe ahoana indray no anaovana an'ity zavatra ty fa am'izao iny client iny efa liste noire anisan'ny tena hoe client tena naneligely anaty depuis azay 7 ans nesako zay tena mbola tadidiko tsara ny endriny sy ny anarany atao natao zay koa fa tsy manina nefa am'zany tsy manina azotra nefa manoro hoe ohatr'izao de nasy tsy mety fa le ao an-tsainy ihany natao vita ihany ange le izy après fa fotsiny hoe misy zavatra ohatra hoe atahorana soatran'izany zay foana zany na hoe volo saripady de tena tokony hoe mihaino matianina foana ianao satria izy nianatra an'le zavatra manana expérience izy de ohatran'izay de zay zao izy efa any anatin'le tena hoe misehatra any anatin'izay asa mahamatiana zay de ny alohan'ny rotsona atao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany nanao ahoana ny fiarahamonina hoe enao andehanao asana vehivavy satria amin'ny akapobean'ny zavatra rehetra ny vehivavy ny tokony hikolokolo ny volo hikolokolo ny tareha hikolokolo ny vatana nanao ahoana ny fiarahamonina hoe andeha anao an'izay asa hikolokolo tovavy vehivavy zay ianao ny anahy moa zany no fiarahamonina amiko tsy atao sakana mihitsiny irosona amin'ny fiainana on vit avec la société fa misy diversité ao anatina société de zay tokony hoe ekeny tsirairay avy hoe misy vehivavy manao ny asan'ny lehilahy misy lehilahy manao ny asan'ny vehivavy tokony tsy hanahirana mihitsiny zany satria samy mitady ny bonheur any amin'ny fiainana ny anahy une fois que accepter ny ray aman-dreny koa zavatra ataoko de ça me va tsy mijery ny critique zany efa tsy mandaitra aminahy tsony zany satria moi je vis bien dans tout ce que je fais dans tout ce que j'entreprends zavatra rehetrarehetra ataoko de tsakony koa efa no zany conséquence any anahy io zay conséquence any fa ny bonheur ako avonto de asako tiako de tsisy olona afaka mihitsy teny anahy hoe tsy mety io asanao iny ohatra tsisy c'est réel enao tonga am'izao toerana voilà ka zay indrindra le izy ohatra hoe ianao zany entina mihitsy ny inspirer olona hafa ho modèle hoe ao anatin'io asa io nge ianao afaka miaina tsara mihitsy ny mitovy ny olona rehetrarehetra hoe mitovy ny mpiasan'ny banky any ohatra ianao fa zay fotsiny manana liberté kokoa satria zahay zany tsy voatery hoe miditra amin'ny valo mirava amin'ny enina ariva fa afaka mi se libérer zay rehefa hoe te se libérer de rehefa tena te hiasa zay koa zay de tena miasa tsara mihitsy de rehefa manao vacances de tena manao vacances à fond tsara mihitsy de ohatran'izay le izy zany hoe tena liberté totale satria ianao zany tompony asanao sady amin'io le zavatra atao mbola passion tiana ihany voilà fa zavatra forcena fotsiny hoe andany ianao manao an'ity fa tena hoe talentanao no avoakanao anatin'izay de zay rehetrarehetra zay eo de verina kely amin'ny resaka hoe satisfaction an'ny cliente ça ina zany tena hoe tsapanao qu'est-ce que tu ressens en fait autant que un homme qui fait briller une femme à travers ton travail? Oui, à travers mon travail ohatrany hoe ny vehivavy rehetrarehetra manana ny atoany manana ny atsarana ny anatiny ihany fa mila fotsiny ohatrany hoe magie miopérer kely ao anatin'le voilà ohatrany hoe ampiana tosika kely fotsiny de mivoaka iny zavatra iny zavatra iny nefa tsy mivoaka amin'ny tsy hoe ny coiffeur rehetrarehetra mety tava voaka an'izay fa mila hoe bonne adresse ianao zany aloha voalohany indrindrany de mionorer an'le hoe femme foana zany satria ny vehivavy tsy hoe fanakamalemy amiko fa ny vehivavy no ataoko hoe anisan'ny par rapport amin'ny lehilahy mafy any izy de mila hoe amenan'izay hoe lanjan'izay sy omena an'le hoe mila tsara foana na ao atokantrano na eny ampiasana na aiza misy anazy tokony hoe avoakany foana iny beauté an'iny tsy hoe miandro hoe andeha hamonjy mariage fomba andeha karakara volona ohatran'izany voilà de raha ohatra zany hoe misy mpanaraka antsika fa bio lina en prestation anao manao ahoana ny afaka ataon'zareo amin'izay zavatra izay afaka manantona avy hatrany
eny amin'ny salon 6 dans l'enceinte Horizon Itos box Fabio en face un score de afaka ihany koa mijery ny page Facebook-nay Fabio Shop and Beauty Room maka rendez-vous fotsiny de afaka manantona anay ihany koa. Alefatsika eo ambany ihany zany contact amin'ny Fabio amizay nareo tsy sahirana be hoe sa tsy hitanay zany page zany de misoratra amin'ny description ihany koa ny pageny de afaka tonga de kitika an'izay page zay nareo de jereo ao fa tena feno modèle be da be ao reto zay le hoe manana ny choix-nao ianao fa izy nefa mbola manoro anao ihany hoe ty ihany mety aminao manoro anao tsara ny son adéquat amin'ny volonao sy mba manendrika antarianao koa fa tsy hoe andeha donga randrana tsy anendrika akory tena mahafinaritra be reto ny olona ohatran'izany anisany hoe mba mijery anao izy na hoe olona tsy fantany ary ianao mba hoe voalohany hitany de fa mba manoro anao izy hoe ty mety aminao fa tsy hoe olona de hoe forcena fotsiny hoe vola miditra zay mahasamihafa le hoe asa forcena sy passion za zao tena manda vola be da be mihitsy satria ohatra misy client tonga avy any de hoe noir ny volony de tonga de ivadika blanc polaire de za tonga de miteny hoe tsy possible mihitsy zany na hoe ivadika grise na ohatra zany tena tsy possible mihitsy zany tsy manaiky de lasa izy manao quelque part virinao amiko izy avy eo ty mba amboary fa tsy nety de ohatran'izay zany atsora tena hoe tsotra be mihitsy de zay zany alohany azoko natolotra ho anareo natolotra izy Fabio so de misy afatra kely tiany Fabio apita ho anareo tanora zay matsapa ihany koa mety manana talenta ny ambadika nefa mety hoe menatra ny fiarahamonina mety hoe matahotra ny vavan'ny fiarahamonina matahotra ny tsy ho tafita so de hoe misy afatra kely tianao apita ho anareo. Io ho manokana zao hoe ny passion quoi vadika métier de ataoko hoe succès ho anazy zavatra zay de tsika ihany koa natsika tsirairay ihany rehetra fa tanora manana ny passion antsika de mila tedavina zay passion zay fa une fois hitanao zay passion zay de mila manana persévérance tsara ndray après de miezaka foana fa tsy maintsy tonga le maraina hoe tonga le fotoana ibrienao amizay hoe iny de zay za moa zany de so de gaky nareo fa za rehefa eto de tena mbola mandrainy afatry satria tena anisany hoe iny zavatra andrasako indrindra ao anatin'ny émission satria tena mahafinaritra ny maheno hoe tanora misandratra zay hoe aveloke satria fa maro be zao ny afaka baka arabaina aloha ianareo fa tena hoe mila misafidy ao anatin'izay hoe passion sy fianarana zay nefa ilaina foana izy anankiroa zay zany fa de changeon passion anao fa so de hoe zavatra mety iny mety ho lalana afaka andiananao indray iny kokoa ny matafita par rapport am'le hoe de anao doctorat master licence eritrereto tsara mbola afaka maka hiritoana mihitsy andiniana an'izany rehefa vitany baka io anao any blanc kely aloha misoulager kely aloha eritreretra tsara hoe iny de après anao mahita hoe za tena andeha ivery aloko tohizana ihany fianarako na hoe tena andeha hiseritra ny anatina resaka hoe talon mihitsy fa ao anatin'le talon nefany ianao tena mila mametena sy ohatran'izany satria raha vao any am-pianarany ianao misy ina moa zany filazana zany misy mahamety discipline fa ianao mihitsy mametraka discipline amin'ny tenanao de mila mafimafy kely raha ohatra ka hoe andeha riry zany sady hoe anatin'izay zany ianao sady mandinika ianao no mianatra mameno tenanao fa tsy vitany fotsiny so de mihevitra nareo hoe Fabio zany hoe miasa tena de mirenireny fotsiny de hoe zay rehetraretinareo fa tena zay nolazain'izay tena mila discipline ny tenanao mila mafy ny tenanao tsara zany entrepreneur zany miasa 3 fois plus que ny employé zay ny azoko lazaina satria zay na tonga any trano zay mbola mamaly message mbola manao ina moa diagnostic ana client mbola mieritreritra ny asa rapitso mafimafy fa vita io zay vitako mety tsy vitanareo zay de zay no nazonay sy Fabio natolotra ho anareo amin'ity horonan-tsary ity azadino ny like ny page ny Fabio zay amin'ny description ao de ny partage ny vidéo ihany koa mba ho an'ireo namana havana zay manana zay passion tiana hotrandrahana izay de aza atao sakana mihitsy hoe ny vavy ianao na lahy ianao tsy mety amin'ny asa anankiray fa alefasy foana aloha rehefa mbola mahazo atao fa matona amin'Andriamanitra anao ny passion anao de iny zany mety aminao de zay ary fa mamy fotoana anareo indray amin'ny horonan-tsary manaraka de azadino manaraka ny page de zay ary fa bye bye ciao